Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona katroka amin'ity taona ity ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalova ny ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Manomboka amin'ny fa 4 ny volana May ka hatramin'ny fa 3 ny volana May dia isy fampianarana marobe izay andeha live eto amin'ny vondrona ZFLM. Ka isy fampianarana 4 isan'andro izay harahintsika amin'izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Ireto ihany koa misy daty hafa manomboka amin'ny fa 4 Oktobra ka hatramin'ny 1 volana Novambra no tampony ny fankalazantsika ary ny fa 13 ny volana May ka hatramin'ny fa 17 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa momba ny logo sy ny hira faneva ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Mangana tena ite susi antiza Tivala kise mama lavala na Kaka yo mantini ke fumba na Ano mangam sinu time fiva Mangana tena ite susi antiza Tivala kise mama lavala na Shila tena edevu tema tusiru sana mesha kila sanze sushisa naki Vumba sara naza chinanina Kalwani haturi amizawana hadinguna wabiza the Facebook nge mangani nganduna apinguna ni connectava yetu tetende daseshila tena edevu tema tusiru sana mesha kila sanze sushisa naki apinguna ni connectava yetu Shila tena edevu tema tusiru sana mesha kila sanze sushisa naki
Vize susidasi angaranao Fatianganao fefano finidini Ra anao ngainaya fazawa Amena manao tsimbula malala Anjisusi Anao kailala vijenazi Hapetraizani singelalala Na anao avozane sedempuri Hangiu patetka vawitse supusi Vietnalo kailala vijenazi Hapetraizani singelalala Na anao avozane sedempuri Hangiu patetka vawitse supusi Kasulungana ramanda kadao Yesara hazunao Damizi supusi Kasulungana ramanda kadao Yesara hazunao Damizi supusi Ino mesy ty miconnecte am-piangona ty J'ai dorotena agnaby sire Lozanao magnano FB mba miovazana Dede volany mandrosorosanao Habekuna mi connectava Eto vedende da sesira Ena vukena Tutsiruzana Neshakina zanze sushi sanaki Habekuna mi connectava Eto vedende da sesira Ena vukena Tutsiruzana Neshakina zanze sushi sanaki Tirava
Dia faly miaraba antsika rehetra izay manaraka indray ny live eto amin'ny ZFLM amin'ity harivariva ny zoma ity. Ibantsina indrindra mikasika ny lohahevitra momba ny lafiratsy ny Facebook isika androany. Alohan'ny zavatra rehetra dia hiara hivavaka aloha isika. Jesosy io misaotra anao zahay, nanomezanao ity fahafolo taona ny ZFLM ity. Nandalo fotoana lava tokoa zahay ary isan'ny fitaovana lehibe izay nomenao ny fiangonana ny Facebook izay nampitanay ny filazantsaranao, ny fampaherezanay, ny fampizaranay ny soa sy ny mamy ary izany fitaovana nomenao izany indrindra no ianaranay androany. Maro ny zavatra tsara fa ijery manokana koa izay ireo zavatra izay mety manimbanay avy amin'izany fampiasana ny Facebook izany. Dia hatreo aoka mifanahinao masina hitarika anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra izay hianarantsika indray androany dia mikasika indrindra ny lafiratsiny Facebook eo amin'ny fiainana kristianina. Ka ibanjina manokana antsika izany ny fiainan'ny tanora. Mety misy mieritreritra hoe angatsy misy zavatra tsara mihitsy ao amin'ny Facebook, tena misy zavatra tsara be dia be, matoantsika mampiasa azy ary isika izao aza dia efa migoka izany atsara ny Facebook izany amin'ny alalan'ny fampitana ireo fampianarana sy toriteny maro isan-karazany eto amin'ny groupetsika fa efa maro ireo nampianatra mikasika ny lafitsarany sy ny lafiny miabo amin'izany fampiasana Facebook izany fa androantsika dia ibanjina manokana mikasika ny lafiny miibana ny lafiratsiny izay mety manimba antsika ihany koa amin'ny fampiasana ny Facebook. Ny fanevantsika izay banjintsika amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny ZFLM izao moa dia efa fantatsika rehetra fa ny ao amin'ny Hebreo 10:4 mivaky toy izao mianaran'i Jesosy. Ary ka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny teny izay ho banjintsika manokana indray amin'ity fampianarana mikasika ny lafiratsy ny Facebook ity dia nalaina avy eo amin'ny Kolosiana 3:1-12. Kolosiana 3:1-12 izay mivaky toy izao mianaran'i Jesosy. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy. Izany ten'Andriamanitra izany no hitako fa mafehy sy mabango ny asa rehetra izay ataontsika eto amin'ny Facebook. Fampaherezana, fifampizarana ny tsara sy ny mampandroso rehetra ao amin'ny Kristy. Andao aro jerentsika ireo zavatra lafiratsiny amin'izany fampiasana ny Facebook izany. Misy teboka maromaro izay ho jerentsika fa ny jerentsika voalohany dia ny lafiny ara-panahy. Inona no lafiratsiny amin'ny fampiasana ny Facebook raha ny lafiny ara-panahy no jerena. Ny fahavoazan'ny olona maro dia ny mieritreritra fa mahasolo ny tena fivavahana ny fampompivavahana marina ny fampiasana ny Facebook. Raha ny marina nefa dia tsy mahasolo ny tena fampompivavahana na ny fiaraha-mivavaky ny mino amin'ny fomba fizika ny Facebook. Ny fivavahana kristianina ny ao amin'ny testamenta vaovao na ny ao amin'ny testamenta taloha dia manindry tsara fa ny fiarahan'ny mino na ny fikambanan'ny mino miara-manompo an'Andriamanitra dia amin'ny fomba fizika, zavatra tena réel, miara-mifampikasoka mihitsy ny mino, mifankahita, mifampaheno feo sy ny sisa. Noho izany dia ny fampiasana amin'ny Facebook na ny fanarahana fanompompivavahana amin'ny Facebook dia mahasoa antsika tokoa izany, saingy tsy mahasolo ny fiaraha-mivavaka any am-piangonana. Mampahatsiaro antsika izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 10:5-20 izany dia hoy izy hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany.
zany hoe na misy aza ny Facebook na misy aza reo live marobe zay mandeha eo amin'ny Facebook dia tsy mahasolo akory ny tena fiarantsika miangona ao am-piangonana, fiarantsika mipetraka, fiarantsika ny fifankahitana amin'ny fomba tena réel sy fomba fizika ary indrindra ny fandrenesana mivantana ny fampianarana sy ny toriteny any am-piangonana. Noho izany dia maro ny olona zatra noho ny fiobohana dia marobe ny olona zatra manaraka ny fanompom-pivavahana dia mipetraka any an-trano tsy mankany am-piangonana intsony dia efa tapitra aza ny fiobohana efa miverina amin'ny laona ny fanompom-pivavahana maro dia maro hoe lasa malaina tsy te hiangona, tsy te ho any am-piangonana. Kanefa tena fototry ny fiangonana kristianina mihitsy ilay miara-miangona amin'ny fomba fizika, miara-mifampahery mandreny soratra masina. Ny Facebook zany dia fitaovana nomen'Andriamanitra antsika ampitana ny filazantsara. Zany hoe fitaovana tena sarobidy izy, saingy tsy mahasolo an'ilay fiarahana mivavaka. Araka nefa voalazako teo dia nisy fiantraikana maro ny fiobohana satria lasa manaraka live, lasa manaraka fampianarana, lasa manaraka toriteny amin'ny Facebook dia maro ireo zay tsy te handeha hiangona any am-piangonana intsony. Mila fiovana amin'izay isika satria efa miverina amin'ny laona ny fiainam-piangonana, tsy hoe kory tsy hijery an'ireny live ireny intsony fa manomboka miverina amin'ny tena izy ilay fiainam-piangonana fa tsy ilay amin'ny Facebook loatra intsony. Misy fitaizana mihiba marobe izay ampitain'ny Facebook amin'ny fomba bonaika, zany hoe amin'ny fomba pasifa zany, izay indraindray tsy dia tsapantsika loatra ireny zavatra ireny, saingy mitaiza tsikelikely ny toe-tsain'ny olona maro, mitaiza tsikelikely ny fijery ny olona maro. Ny ohatra anankiray voalohany amin'izany dia ny fomba fanoratra fohy, ny SMS, afoizina daholo ny zavatra rehetra, afoizina ny fomba fiteny, afoizina ny fandefasana message, ny fomba fanoratra ny teny malagasy moa simba ao anatin'izany. Tsy dia zay loatra ny tena tiako lazaina eto fa ilay toe-tsaina izay tefena zany fitiavana manao zavatra fohy zany eo amin'ny fiainana. Dia lasa tsy mahazaka zavatra lava intsony ny olona, tsy mahazaka toriteny na fampianarana lava, tsy mahazaka famelabelaran-kevitra lava intsony satria fa zatra zavatra fohy, maika, atao amin'ny fomba tsotra sy ny sisa. Ireo dia lasa mitaiza ny fijerin'ny kristianina maro izay mahatonga azy ireo tsy hanana faharetana amin'ny fiainana, tsy hanana faharetana amin'ny fiainany ara-panahy. Hita moa zany ny ao am-piangonana araka nefa voalazako teo, raha voalavalava kely ny toriteny, raha voalavalava kely ny fampianarana dia tsy andry ny tanora, tsy andry ny maro fa dia hitsoaka hivoaka ny sasany. Zany rehetrarehetra zany dia toe-tsaina zay tezain'ny réseau social ao anatin'ny fo sy ny sain'ny olona. Dia ao anatin'izany ihany koa ny mampianatra ny olona tsy ho tompona andraikitra eo amin'ny fiainana. Satria ny Facebook dia tambajotitra ny serasera ho an'ny rehetra azy zay, ho an'ny fiarahamonina dia manatosaka hevitra daholo ny rehetrarehetra ary manao commentaire io daholo, maneho hevitra na mitsipaka na momba fa tsy mahatsiaro tena mihitsy ilay olo hoe tompony andraikitra amin'ny zavatra lazainy satria ilay izy heveriny fa zavatra tsy tena réel, tsy tena misy, zavatra tsy tena fiainana misy zany ny zavatra dinina eo dia manoratra izy, maneho hevitra izy, dia lasa toe-tsain'ny olona amin'izay zany ny tsy dia miraharaha loatra ny zavatra lazainy, tsy dia miraharaha loatra ny hevitra avoakany satria heveriny fa tsy dia mampanino zany. Lasa tsy tompona andraikitra amin'ny fiainana izy, lasa tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra lazaina izy, ary lasa tsy mieritreritra fa misy tamberina andraikitra amin'ny zavatra zay lazaina na zavatra ataony eo amin'ny Facebook.
kanefa ny Facebook amin'ny fitaova fifaneraserana sy fifandraisana azy zay de mahery vaika ny hevitra zay avokany ary haingana de haingana ny fampitan-kevitra satria ao anatin'ny segondra de mety olona analinaliny maro no mahita ny zavatra soratana kanefa de ao anatin'izay de voataiza tsikelikely ny toetsainy tanora maro tsy tompony andraikitra amin'ny zavatra lazainy indraindray za miteniteny foana eo amin'ny Facebook satria everiny fa tsy zavatra réel no lazainy manefy tanora maro tsy ho tompony andraikitra sy tsy hanana toetsaina manana tamberina andraikitra koa ny Facebook. Misy ihany koa ireo ny famelabelarana zay ataoko eto moa tsy hoe mijery ny lafiratsiny ihany fa mijery ihany koa tsika ny am'ireo zavatra diso ny fahadisoana amin'ny fampiasana Facebook. Ny anankiray amin'izany izay fahita matetika dia ilay tsy hain'olona intsony ny manavaka ny réel sy ny virtuel indraindray. Indraindray izy manindry be loatra ny maha virtuel azy ka indraindray maneho hevitra amin'ny fomba tsy mendrika izy indraindray koa nefa ny heverin'ny sasa fa tena réel tokoa le izy dia hampiara ny fiainany ara-panahy. Ny ohatra anankiray amin'izay izay matetika hitantsika eto amin'ny Facebook le mampanao j'aime milaza hoe raha tena tian'i Jesosy ianao dia manaova j'aime amin'ity publication ity. Raha tena tian'i Jesosy ianao dia zarao amin'ny olona 7 na 10 ity fa azo fitahina be dia be ianao. Manaova maina izay tena tian'i Jesosy sy ny sisa. Ireny fomba ireny dia mety misy mieritreritra tokoa hoe raha ny marina moa zany Andriamanitra Jesosy dia Andriamanitra avo indrindra souverain izy. Zany hoe tsy misy zavatra, tsy misy toe-javatra na zava-miseho izay mety miala hoe ho masony. Hitan'i Jesosy daholo tokoa reny saingy ny nampianarin'ny soratra masina antsika dia tsy ny fanaovanao j'aime na ny fizaranao an'ilay publication kory no azahoanao fitahina fa mazava tsara fa no fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fanoavantsika ny teniny fanarahantsika ny teniny sy izay asainy ataontsika io no azahoantsika fitahina satria famondrampon'Andriamanitra no azahoantsika fitahina tsy avy amin'ny zavatra ataontsika tsy ny fizarantsika an'ireny zavatra ireny akory fa ny fanarantsika ny teniny ary ny famondrampony sy ny fitahina rery ihany. Noho izany tsy ratsy ho azy akory no manao an'ireny zavatra ireny saingy tsy ireny akory no azahoantsika fitahina, tsy ireny akory no azahoantsika famelan-kelo, tsy ireny akory no azahoanao mirakla mipoaka ho izy ny sasany fa ny famondrampon'Andriamanitra ary ny fanoavana azy. Nampanantena antsika mihitsy Jesosy eo amin'ny John 5:12 fa na inona ozy angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany raha mitandrina ny teniko ianareo. Itsy ny teny hoe raha mizara publication na manao j'aime andrivony aman'alitsika dia azo fa raha mitandrina ny teniko ianareo izy dia angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo izany. Io no fitahina tena azontsika antoka. Ny fahadisoana faharoa ihany koa dia marobe no nanontany ahy mikasika ny hoe azo atao ve ny mivavaka eto amin'ny Facebook. Mamaly ny vavaka izay atao eto amin'ny Facebook be Jesosy Kristy. Marobe no mety ho valin'izany. Araka nefa voalazako teo dia Andriamanitra izay manerana izy ambony zavatra rehetra, tompony tantara, mahita ny zavatra miseho rehetra na izay afeninao rehetra any anatin'ny Facebook izay soratanao rehetra dia hitany daholo tokoa zany. Ny vetsovetsom-ponao sy izay vavaka soratanao eo amin'ny Facebook tena hitany tokoa zany. Fa saingy tsaratsara kokoa ny manaraka an'ilay tenin'i Jesosy. Jesosy ny teny hoe rehefa nampianatra mpianatra izy hivavaka dia ozy izy hoe raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiasa ara-belatsihy. Fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiana
fa ianao kosa raha mivavaka dia midira koa ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao mangingina ary ny rainao zay mahita ao mangingina no hamaly anao. Matio 4:5 ka hatramin'ny 5. Tsy diso akory ny mivavaka eo amin'ny Facebook saingy tsara lavitra ny manaraka nyity teny Jesosy ity. Raha mivavaka ianao izy dia arindrinao ny varavarana dia mivavaha mangina ianao. Ilaina ihany koa ny mitaona ny namana hivavaka. Misy namantsika anankiray izay tena mahafinaritra tokoa ny eto amin'ny ZFLM. Izy tsy dia manao publication soratra masina na toriteny loatra eto amintsika fa ny azy dia vavaka. Tena manaraka an'io vavaka izay soratany io. Ny fijeriko azy dia mitaona antsika rehetra zanaky ny fiangonana izy hiara-mivavaka aminy. Ary izay koa dia zavatra azo atao. Na dia tsy manoratra vavaka azy ianao fa azonao atao ny manoratra hoe misy zavatra ohatran'izao dia mangataka antsika namako rehetra mba hitondra mbavaka. Azonao atao koa ny mandefa ny sujet de prière nao zany izay zavatra tianao hangatana mbavaka alefa mangingina any amin'ny namana. Tsy voatery ho soratanao eo amin'ny Facebook daholo. Tsy voatery ho sokafanao eo amin'ny Facebook tokoa ny tsiambaratelo ny fiainanao na ny olana eo amin'ny fiainanao satria tsy ny olona rehetra amin'ny Facebook akory dia manana toetsaina mitovy daholo fa ireo namana izay azo antoka no andefasanao azy mangingina dia miara-mivavaka aminao izy. Fomba tsara ampiasana ny Facebook amin'ny mivavaka izany. Dia za moa dia mampianatra fa tsy natao hanokafantsika ny fiainantsika akory ny Facebook fa fomba fanehoan-kevitra, fizarana zavatra mampiome koa indraindray mba hialana voly, hifampizarana soratra masina sy ny sisa. Manaraka koa marobe ireo mandany energia na angovo eo amin'ny Facebook. Marobe ireo mandany fotoana, mandany hery amin'ny zavatra tsy misy dikany. Amin'ny alalan'ny fiadiana hevitra, amin'ny alalan'ny fifandrangitana, amin'ny alalana loha-hevitra anankiray zany, dia lasa miady mihitsy aza ny hafarany nefa samy zanak'Andriamanitra. Na dia tsy tsapanao loatra aza, tsy tsapanao mivantana aza, fa ireny ady hevitra na dia soratanao eo amin'ny clavier aza io zavatra io dia miasa be ny saina sy ny fo amin'ilay ady hevitra ary dia reraka ny vatanao, reraka ny fanahinao, reraka ny ainao mihitsy aza. Dia io lehilahy zaiko hoe aza mandany ny herinao amin'ny zavatra mihiba, aza mandany ny herinao hiadiana hevitra ka mahatonga ny andronao manontolo ho tafiditra ao anatina farerahana sy ao anatina stress hatezerana. Fa voalaza ny soratra masina dia izao ny ao amin'ny Efesianina 4:2-3. Efesianina 4:2-3 izy hoe ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampianatra sy hifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Zany hoe raha andany fotoana ihany, raha andany angovo ihany dia aleo mampiseho ny maha-kristiana antsika, mifananatra, mifanitsy, mifamela heloka mba hitondra fanasitranana ho an'ny hafa sy ho antsika ny zavatra zay atao. Ao amin'ny Filipianina 4:4-5 ihany koa dia milaza hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Tsy voatery hoe amin'ny zavatra réel ihany isika no miseho ho mandefitra fa na eo amin'ny Facebook koa aza na dia heverina aza fa ho virtuel izany dia hitan'ny olona rehetra ary manipy-teny kely ihany ho antsika izay mpaneho hevitra sy mpanao commentaire jereo ihany ny zavatra soratana, jereo ihany ny zavatra hiadiana hevitra mba zavatra mitondra ahitany olona fa kristianina mandefitra
koa ianao na eo amin'ny Facebook azy. Ny Facebook ihany koa ny lafirasiny anankiray amin'ny fitaovam-pifandraisana azy zay misokatra ho an'ny rehetra. Ataoko hoe presque maimaimpona zany raha ny tena marina satria mora kely ny vola lany eo amin'ny fanaovana azy. Dia mizotra mankany daholo ny rehetra. Dia lasa sehatra anankiray izay idiran'ny fakampanahy sy ny saina maloto ny Facebook. Efa nisy raha tsy diso ny fitadidiavako dia nefa nisy olona 3 eo nangataka ny mba hananganana karazana groupe de rencontre entre ny tanora mitady vady zany ho an'ny loterana fa tsy mbola tanteraka io, ary everiko fa mety tsy dia fomba tsara loatra angamba ny fijeriko manokana. Fa marobe ny tafiditra amin'ny ny fifanadalana, ny fifampizarana fitiavana maloto eo amin'ny tanora roa amin'ny alalan'ny fampiasana Facebook. Amin'ireo namana be dia be ireo dia misy dia tsy manana toetsaina afa-tsy ny andavon'ny namany, amin'izany mitondra mankany amina fijangajangana satria tsy misy mahita tokoa moa zany any ambadika rehetra any amin'ny ny MP sy ny sisa dia lasa varavarana banaka idiran'ny tanora maro ao anatin'izany fifanadalana sy fijangajangana mangina izany ny Facebook. Izao ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:3-5. Maro amin'ireo tanora ireo zany no tafiditra ao anatin'izao zavatra lazain'ny Paul izao. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro hoy Paul. Amin'ireo namana be dia be ao anatin'ny Facebook reny dia maro tokoa ny milaza ho kristianina, milaza ho zanak'Andriamanitra, mizara tenin'Andriamanitra etsy sy eroa, nefa any ambadika mangina dia mandany heriny satria ny tena tanjony dia ny hifanadala sy ho tafitra ao anatin'izany fitiavana maloto sy fijangajangana izany. Dia ijerinay tsika ny lafirasiny eo amin'ny lafiny fietseham-po satria tsy azontsika lavina fa ny Facebook dia fitaovana izay ifaneraserana ary tena aingana dia aingana ny fiparitahana ny hevitra sy ny zavatra aseho rehetra. Zany hoe mahery vaika, manana tanjaka manokana mihitsy ny Facebook, ary indraindray dia tsy takatry ny saintsika mihitsy ny zavatra vita ny Facebook, ary tsy voafehintsika koa aza ny zavatra izay vokatra zany hevitra ely eo amin'ny Facebook zany. Ka tena manana toerana lehibe tokoa izy eo amin'ny resaka psikôlôjia na ny resaka saina sy ny fietseham-po ny olona. Izay zavatra soratanao eo amin'ny Facebook dia tena ao anatin'ny minitra na segondra araka nefa voalazako tery ambony dia miparitaka sy miely, ary dia mahery vaika ny azy ny fiampitany zany any amin'ny olona satria raha ny eto Madagasikara zao dia tena maro be ny olona no manao Facebook. Saika angamba tsy fantatry hoe firy isan-jaton'ny olona eto Madagasikara no manao Facebook, ny tanora sy ny sisa, fa dia tena mahenika any Madagasikara mihitsy ny Facebook. Donc zany ny zavatra soratana sy ny zavatra ely dia tena misy fiantraikany avy hatrany amin'ny olona izay mamaky izany. Ary ny tena olana aza dia indraindray tsy mahafantatra ny tena fototry le zavatra soratana sy zavatra miely ny olona, dia lasa mandray ambolony ary mihinana sy misotro izany, ary dia misy aza moa mampiatra n'izany misy aza amin'ny fiainany nefa tsy fantany akory ny avian'le zavatra, hevitra foto-kevitra izay mety tsy mitombona akory le izy, mety tsy mitombona akory nefa dia miely eran'ny Facebook. Ireny zavatra ireny dia manimba ny mpamaky, manimba ny tanora maro satria zavatra tsy azo antoka, zavatra tsy misy fototra no miparitaka. Andray ohatra anankiray fotsiny azo ao ohatra. Nisy fotoana teto amin'ny Facebook nisy filazana, nisy lainga moa zany ataoko hoe lainga satria zavatra fake le izy,
modina laina avy any amin'ny site internet zay nilaza fa ny fiangonana rahavavy ny fiangonana katolika hono dia manaiky an'izao sy zao nanda an'izao sy zao sy ny sisa nefa rehefa nijerena ampotony le izy jerena de lainga daholo ny zavatra voasoratra kanefa ao anatin'ny minitra vitsy de efa miely eraky ny Facebook izany hevitra izany na zavatra tsara io na zavatra ratsy dia aingana ny fiparitana ary dia mila fitandremana sy fahaizana manokana manadiady tsara ny zavatra izay jerena sy vakina mba tsy andray ambolony isika. Noho izany dia mazava ho azy zany fa raha zavatra mitondra fampiorenana sy zavatra mampahery no alefa eo amin'ny Facebook dia ao anaty minitra vitsy dia olona marobe no mitsangana no mahery mahazo fanantenana fa raha zavatra ohatra fotsiny zao publication izay mahatonga ny olona ho kivy ho very fanantenana tsy matoky an'Andriamanitra miahiahina amin'ny fitondran'Andriamanitra ao anaty minitra vitsy ihany koa zany dia hiparitaka ary olona marobe no simba sy marary sy potika amin'izany indrindra ny zavatra zay soratantsika zavatra miiba izay tsy mitondra fampiorenana ho an'ny hafa. Donc zany dia mila fitandremana ny amin'ny zavatra vakina satria ny zavatra vakinao sy jerenao eo amin'ny Facebook na sary aza dia misy fiantraikany lehibe ao amin'ny saina sy ao amin'ny psychologie. Noho zany dia mafidifidio ihany ny zavatra vakina ny zavatra soratana satria toy ny sakafo izy ireny indrindra moa vao manokatra ny Facebook vao maraina ianao ny zavatra vakinao voalohany ny zavatra vakinao voalohany amin'ny fanomboany ny tontolo andronao dia misy fiantraikana fiainao manontolo mandritra izany tontolo andro zany dia fidifidio ihany ny zavatra vakina fidifidio ihany ny zavatra atelina sy hohanina eo amin'ny Facebook mba tsy hanimba ny tontolo andro nao izany. Ny eo amin'ny lafiny fahasalamana ngamba na dia tsy lazaintsika aza dia efa fantatsika rehetra ny amin'ny lafiny fahasalamana. Ny fiaretan-tory marobe ny tanora miary tory hatramin'ny ray maraina hatramin'ny roa maraina eo amin'ny Facebook ihany tsy ampy torimaso marary malemy matory any an-dakilasy ny ankamaroany ny fampiasana be loatra ny écran na ny solosaina ihany koa dia mitroka rano avy amin'ny vatantsika raha voatery tsy maintsy manao izany no ny asa dia mila misotro rano matetika fa misy koa nefa vokatry ny fitiavana ny Facebook be loatra dia tena tratrany zany dia mila jerena manokana ny amin'izay zavatra na ny maso ihany koa izay eo amin'ny écran foana dia manimba ny fahasalamana izany fahasalamana ara-batana no lazaina eto na ny fipetrahana azy ny fomba fipetrahana eo amin'izany fanaovana Facebook zany ihany koa dia marobe ny mitaraina marary lamosina sy marary ny vatana satria mandany fotoana be loatra eo amin'ny Facebook zany hoe le fandaniana fotoana be loatra ny fihetsika eo amin'izany fanaovana Facebook zany dia mahatonga aretina ny amin'ny lafiny toe-karena ihany koa fandaniana vola amin'ny fanaovana Facebook raha maharaka an'izany tokoa moa ny toe-bola dia tsy maninona satria misy zavatsy ho be dia be koa avy amin'ny Facebook fa saingy misy mbola tanora kely mbola zaza izay mbola tsy manana fidiram-bola nefa dia ampiantaina manao ny Facebook ary dia mandany vola be mihitsy izy vola tokony hanaovana zavatra hafa tahaka ny fianarana hividiana fitaovana amin'ny fianarana sy ny sisa dia lany amin'ny Facebook. Mila jerentsika ray aman-dreny akaiky ireo zavatra rehetra ireo. Ndao ho jerentsika indray ny lafiratsiny eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana eo amin'ny fifandraisana. Misy fomba fiteny zay hitako teo amin'ny Facebook zay tena marina ary tena mahalaza tsara ny zavatra rehetra zay tiako lazaina dia ny hoe ny Facebook dia mampifanakaiky ny mifanalavitra nefa mampifanalavitra ireo zay mifanakaiky.
ny kisasary hita amin'izany moa zany dia ny mpianakavy ao an-tokantrano samy mipetraka am'izay ipetrahany mitazona finday manao Facebook daholo ary dia tsy zara raha misy mifampiresaka zara raha misy mifanatsafa hoe ina ny olana na nahoana ny fianarana tany an-dakilasy sy ny sisa fa dia miondrika ao amin'ny Facebook eo daholo ny mpianakavy rehetrarehetra azany hoe lasa kely izao tontolo izao satria afaka mifandray amin'ny olona any Amerika ny avy eto Madagasikara ny avy any Kanada mifandray ny any Afrika Atsimo saingy zao ireo zay mifanakaiky ao an-trano kosa lasa mifanalavitra satria lany amin'ny Facebook sy ny fifandraisana amin'ny hafa izay lavitra ny fotoana fa tsy misy fotoana ifandraisany tsy ny mpianakavy io no zava-doza ngeza be izay mila fitandremana eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy indrindra ho antsika kristianina fa mitady hanimba ny fifandraisan'ny mpianakavy ao an-tokantrano tokoa ny Facebook efa voalazako teo ny amin'ny fifandraisana maloto izay fanolazaiko tery aloha tsy verenako tsony mahatonga fifandraisana tsy salama ihany koa ny Facebook amin'ny mahazavatra maimaimpoana fanehoan-kevitra maimaimpoana heveriny sasa fa tsy misy mpanara-maso dia tena manararoatra tokoa ny maro amin'ny fanehoan-kevitra ary ny mampalahelo aza dia mahatonga fanehoan-kevitra saisasy miteniteny foana izany tandremo fa misy lalàna mifehy ny fanehoan-kevitra eto amin'ny Facebook misy ny sazy izay tandrify sy izay ataony fanjakana amin'izay miteniteny foana na manaratsy na maneho hevitra amin'ny fomba tsy mendrika izay efa nolazaiko tery ambony fa tsy mendrika antsika zanak'Andriamanitra tokoa izany ary ny vokatra izany dia zao lasa mihena ny fifanajana lasa mihena ny fanomezan-danja an'izay miteny fa lasa fanevaivana indraindray no hita amin'ny Facebook amin'ny fanehoan-kevitra maro izay ilay nataoko hoe fifandraisana tsy salama fifandraisana marary fifandraisana manimba na ny mijery na ny mihaino aza dia simba tsy ianao zay maneho hevitra ihany fa ny rehetra ary io zay ilay nolazaiko foana ny eto amintsika ny eto amin'ny groupetsika matetika misy olona mametra pantaliana zay tena zavatra tsy hainy tokoa kanefa dia ny fandraisantsika azy dia ndraindray moa tonga dia traitentsika hoe ianao ve secta ianao tsy luteranina ianao ngamba tsy mba nianatra sekola lahady aoka re mba ho raisitsika amin'ny fomba miabo reny fanontaniana ireny fa matoa izy manontany dia tena tsy hainy le izy dia anjarantsika ny manoro azy amin'ny fomba feno fahalemem-panahy sy fanetreniteny ary dia asehontsika mandrakariva ilay ny teny fanevantsika hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ino ary zany no ataontsika raha misy zany ireo teboka marobe lafiratsy ny Facebook ino ary zany no ataontsika handava etsika tsy hampiasa ny Facebook tsony hanary ny Facebook ve hanary ireo teknôlôjia moderna izay ataoko fa fitaovana nomen'Andriamanitra antsika ahafahantsika miasa mamparitaka ny filazantsara ny Facebook ve zany ny fahotana tsy ny Facebook mihitsy ny fahotana ny Facebook dia tahaka an'ireo fitaovana rehetra zay nomen'Andriamanitra antsika tahaka ny radio ny televizion ny internet izay azontsika ampiasaina amin'ny zavatra tsara sy miabo kanefa dia zao ny Facebook koa nefa dia afaka manosika sy mamelona n'ilay fahotana izay efa ao anatintsika efa ao anatin'ny fontsika efa ao anatin'ny namantsika noho izany dia tsy ny Facebook akory no ariana fa anjara ny fiangonana kosa ny mitaiza sy mampianatra ny kristianina ny tanora ireo zavatra tsara izay tokony hotazomina ary mampianatra azy andositra an'ireo fahotana izay velomin'ny Facebook eo amin'ny fiainan'ny kristiana ka
nisan'ny mission ny fiangonana amin'izany dia ny mampianatra sy ny mitaiza tsy ny hanary na ny hanaratsy ny Facebook ihany no ataon'ny fiangonana fa hitaiza hanefy manodidina an'ireo tanora sy ny kristianina mba ahafantatra ny zavatra tsara ao amin'ny Facebook. Mamy ny Facebook hizarana ny soratra masina, hoentina mizara hira masina, hoentina mampahery ny hafa, manao tantara fohy izay mampijoro izay ketraka sy ny sisa. Saingy mety ho fitaovana manimba sy mahatonga aretina eo amin'ny fiainana kosa. Marobe ireo tokantrano simba noho ny Facebook. Marobe ireo zanaka sy ray aman-dreny no lasa mpifahavalo noho ny Facebook. Marobe ireo mpiara-mivavaka mety misy amintsika izay manaraka ankehitriny tafitohiny noho izay nataony namana noho ny Facebook. Tsy ireny akory no hanarentsika ny Facebook, fa ireny dia vokatry ny fahotana izay efa ao anatintsika ihany. Efa notaizaina, efa niaina tao anatin'izany fahotana izany tamin'ny fomba ela isika. Ary tena fiainantsika mihitsy zany, amin'ny mampanotatsika. Fa saingy ireo zavatra tsara kosa no entin'ny fiangonana hitaizana ny tanora. Donc tsy dia fomba fisainan'ny fiangonana loatra, tsy fomba fisainan'i Jesosy loatra ny mijery ny lafiratsiny ka hanarena ny zavatra iray, fa ny mijery azy amin'ny maso miabo ka mitondra fitaizana. Natadidy tsara fa tany amin'ny taona 240 dia maro be tamin'ny pastora Luterana no nijery, no nahita ary nilaza fa ny Facebook dia fitaovan'ny devoly. Ankehitriny nankaiza ireny, ny ankamaroan'izy ireny dia mampiasa ny Facebook, manao live satria tsapany fa fitaovana azon'ny fiangonana ampiasaina ampitana ny filazantsara ny Facebook. Dia miverina amin'ilay teny izay fampiorenana an'izao fampianarana an'izao ny tenako. Le ao amin'ny Kolosiana 3:7-9. Ary aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary tonikiram-panahy. Ireo no ndao hampiasantsika ny Facebook, hitoerantsika ao amin'ny mba hitoeran'ny ten'Andriamanitra ao amintsika amin'ny fahendrena rehetra. Aizantsika mandanjalanja izay holazaina sy izay hojerena sy izay hovakina eo amin'ny Facebook. Mifampianatra, lanio ny fotoana eo amin'ny Facebook, lanio ny Facebooknao, hizarana sy hifampianarana, ary indrindrandrindra hifananarana, ary hizarana salamo sy firana ary tonikiram-panahy mamelombelona ny namanao rehetra. Dia mirary fankalazana fahafolo taona eo ambanin'ny fitarihan'ny Jesosy Kristy ny tenako, ary dia miraha soa antsika rehetra izay mbola andray anjara fampianarana, mivavaka ho an'ny programa rehetra, ary mivavaka ho anareo tanora sy ireo membrany ZFLM rehetra mba ho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny ampiasantsika ny Facebook, mba ho tombotsoa ho antsika sy ho an'ny manodidina antsika. Dia ho an'Andriamanitra irirany ny voninahitra. Amen. Ino aloha tena tianahy. Ino Tena tianahy, tena tia. fa tsy manao an'izany fa Tsy mivadika. ino Dia minona mitsaina izay.
velana oetepoa anamikoa naifokosainome namba hamelombelona e itsanganao ka iasizambao anao ka esury amekio nyaia jesosia Takua minau tuku jesosio ampi ununire ni fatezera namiku fefa fanta tau si timiafine o aminau sakiki vete panumpuna jesosio Twindra urenizao reetizao nitina sinivoa di faeke kunuiraka ne faccio tanteraka ne jesura tseumba ni fana imasina jesosia so na uma
so le fitiava na winu kude so. So dembulu fifandini sa chiudeso nia sasara kuisav nia riva kuaza vadeso ni futana so kate se happy malude so rambiuri no apu kute so le fitiava na inu kute so so katisi happy malude so ramiurina apu kute so le fitiava na inu kute so. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
ke avu ihava urumaheri hajarangeku karenge kufamajesi nifahavaluku kanaye isyomehera zikavo paritinera yarake zifamu isintake kulundu ziawo kulusifera ratisakaratyafera ihavajeso ruwankenenaku Shut
Sai
tsy mefivava magnanatyanao izy sosi amiza tsy valaky se mamalavalana kaga io mandiniky fombanao anao magnansino tsy mefivava magnanatyanao izy sosi amiza tsy valaky se mamalavalana Yes, I